Asa tsy mari-panao nefa anisan'ny ilain'ny olona ny asa fanamboarana kiraro na ireo cordonnier. Talenta, fahazarana, zavakanto ihany koa ho an'izay mikaly azy ity asa ity. Eto Ampasika Rivinirina no miasa, hatramin'ny taona 2024 izy no nanao ny asa fanamboarana kiraro. Nanaovako kiraro dia le asa efa tsy misy dia namorona velon tena amin'izay amin'ilay anaovana kiraro ary nisy nampianatra za fa tsy tena foana nanao an'ilay asa fa nianatra tamin'olona. Nanaovaka tamin'ny 2008 za vao nitokana tena nanao an'ity kiraro ity. Tsy mitovy isan'andro ny amaroan'ny olona tonga eto aminy. Misy ireo izay sendra simba ny kirarony eny an-dalana ka tonga eto. Ao koa anefa ireo izay mahita amin'ny fiasany ka miverina eto rehefa misy kiraro ampamboarina indray. Ny asa rehefa hajaina atao amin'ny fo dia mahavelona ary sady arakaraka an'ilay fiangaliana ao an'ilay asan'olona koa atokisanao fa tsara ilay asa mateza amin'ilay olona dia mba mahatonga an'ilay client miverina eto amin'ny tena ary tsy manadino azo atao hoe mahavelona fa miasa amin'ny fo manao an'ilay zavatr'olona amin'ny araka ny ilavany azy velona ny asa izay asa atao ka asa mpahamarinana dia rehefa iangaliana ny asa dia mahavelona rehefa atao amin'ny fo dia mahavelona. Fitaovana tsotra, kofehy bombine, marteau, lakaoly, fantsika kiraro, ireo no ampiasain'ny Rivinirina amin'ny asany. Ny tanjona nefa dia ny mba ho matihanina kokoa amin'izay asany izay. Tanjoko dia tsy hiova asa fa mba hoe hananako materiel momba mba hanarahako an'ilay hoe asa manara-penitra mba sady tombon'ilay takefam-pahanana ny tena. Efa zatra izy amin'io asany io ary arakaraky n'ilay kiraro amboarina no fotoana laniny amin'izay. Mandaitra mocassin raika azy ao dia ao anatin'ny antsasakadiny anaovako izay fatototoro mocassin raika. Dia raha kapam-behivavy tsotra ndraiky izy ka hoe zairina fotsiny fa tsy soloina sy emelina dia ataontsika hoe eo amin'ny 20 minutes. Asa iray tokony hampandrosan'i Madagasikara ny fanamboarana kiraro noho ny eto misy akora ilaina amin'izany toy ny hoditra anaovana ny kapa. Ny olana nefa aleon'ny olona mividy kiraro vaovao hatrany ary manary ireo izay efa simba.